Ao anatin'ny lafiny fampianarana nampafantarina androany ny logiciel vaovao DIDAC'MATHS andiany voalohany izay entina hanamafisana ny teny frantsay sy ny fomba fampianarana ny taranja matematika teny amin'ny INFP Mahamasina moy maraina io no nanatanterahana ny lanonana namoahana tamin'ny fomba ofisialy an'ity fitaovana vaovao ity volaravoavy sy tsirako tarsantrany. Tsy mitovy ny faripahaizan'ireo mpampianatra ny taranja matematika eny anivon'ny kolejy sy ny lycée eto amintsika araka ny nambarany teo anivon'ny fitoeram-pampiofanana mpampianatra INFP. Maro amin'ireo mpampianatra ny taranja matematika ny tsy mahafeno teny frantsay ka entina hanatsarana ny fahaiza-manao ny mpampianatra matematika eo amin'ny lafiny fampitana ny lesona amin'ny teny frantsay sy ny fahaiza-manao ny fomba fampianarana ny logiciel DIDAC'MATHS izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Tsy tokony ataontsika izany sakana hoe tsy fisiny ny ordinateur ohatra fa tsy azontsika ialana intsony ny fampiasana ny tisy amin'izao fotoana izao dia efa andiany anankiray zany irosoana amin'izay tisy izay io CD DIDAC'MATHS io. Misy module efatra ao anatiny dia ny renforcement linguistique ny renforcement linguistique en français, professeur de mathématiques, des méthodologies d'apprentissage de la matière mathématique. Mampianatena mihitsy izy satria auto-formation izy io. Mampianatena izy aloha amin'ny voalohany. Rehefa avy eo ny INFP dia andefa questionnaire anontaniana hoe inona avy ny olana mety hitany tao amin'ny fampiasana an'izy, inona ny tombontsoa azo tao amin'ny fampiasana an'izy, dia amin'ny alalan'izay valiny teniny avy an'izay zany no anaovan'ny INFP indray mandeha contenu de formation ho an'ny zareo sy eritreretana le CD ho aparitaka ho an'ny hafa indray. CD roa arivo misy ny logiciel DIDAC'MATHS no natota. Araka ny fantatra dia aparitaka ampiasain'ireo mpampianatra eny anivon'ny CEG sy lycée Mpanjakana eo anivon'ireo vohim-paritany enina teo aloha sy Antsirabe ireto fitaovana ireto izay namboarina manokana ho sahaza amin'ny mpampianatra matematika eto Madagasikara. Ny famoahana ny logiciel DIDAC'MATHS dia vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fiara-miasa frantsay malagasy.